Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao, aza manjono anaty koveta. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Amin'izao fotoan'izao dia maro be ny olona no mitory filazantsara, manao tafika masina, indrindra aty amin'ny tambazotra tserasera, ary tena mahafinaritra satria maro be no mitory an'i Jesosy Kristy mihitsy ao anatin'izany. Fa ny lesoka indraindray izay tena mila ifampitenenana mihitsy dia misy ny mpitory sasany manjono ao anaty koveta. Sary ny ohatra moa ilay hoe jono sy ny koveta, fa raha azavaina ilay izy dia hoe ny trondro dia azo lazaina hoe ireo kristianina. Ilay koveta izay toerana efa misy azy, fiangonana izay efa fototra iorenany sy hipetrahany tsara, ary matoa izy mipetraka ao anatin'io koveta io dia efa nisy olona zany nanaisotra azy tao anatin'ilay ren'ny ranobe izay azo lazaina hoe aizy natao. Dia nampahafantatra azy an'i Kristy dia nahatonga azy hanantona, hivavaka, dia niditra tao anatina communauté anankiray izy izay ambara hoe koveta. Dia misy olona sasany rehefa manao fitoriana filazantsara izy dia ireo trondro ao anaty koveta ireo indray no jonony ataon'izay ialanyireo ao amin'ny fiangonana io fa taritiny ho any amin'ny koveta hafa indray. Dia izay ilay ataoko hoe manjono ao anaty koveta. Hevery raha hoe manjono ianao dia tany amin'ireny ranontany ianao dia nahazo trondro maro ianao dia nataonao tao anaty koveta ilay izy, na asa nataonao tao anatina dobo anankiray izay efa voavoatranao tsara mihitsy, dia misy olona tonga manjono eo. Ahoana no heveranao an'izany olona izany? Dia tahaka izany mihitsy ry havana. Ary izany zavatra resahako izany dia tsy hoe fahalalana olombelona fotsiny, fa tena tenin'ny soratra masina izany. Raha jerevantsika tsara i Paoly amin'ny fitoriana filazantsara izay ataony dia tena nandeha nitety firenena maro izy. Ary ambarany mihitsy ao amin'ny Romana 5:20 zao, andininy 7:20 dia hoe tonga hatrany a Jerosalema izy, nanodidina hatrany Ilirikiona. Izany hoe toerana samihafa zany ny torin'ny filazantsara. Dia ambarany eo manao hoe nataoko voninahitro no hitory filazantsara toy izao izy. Tsy eo amin'izay efa niantsoana ny Kristy anefa fandrao hanovona eo ambonin'izay efa naorin'ny sasany ao. Tsy eo amin'izay efa niantsoana ny Kristy anefa, izany hoe rehefa mitory filazantsara mandeha mitety tanàna hoy Paoly dia izao no prinsipa hoe tsy mitory filazantsara eo amin'izay toerana efa niantsoana ny Kristy. Izany hoe matoa io toerana io niantso an'i Kristy dia izao efa mino zany ireo olona ireo, efa mivavaka zany ireo olona ireo, ka tsy manao fitoriana filazantsara eo amin'izany toerana izany izy, satria ny antony sao dia izay no mahatoko anazy miteny hoe fandrao izy hanovona eo ambonin'izay efa naorin'ny sasany ao. Izay ilay hoe nisy olona tao efa nanorina, efa nanamboatra, dia raha mitory eo dia nidika izay manovona eo ambonin'iny. Ilay manovona zany azo ilay verina mihitsy hoe tonga dia mamotika fotsiny, mandrava fotsiny, na ihany koa tonga dia hoe tsy te halala fa manakona fotsiny tsotra izao ilay zavatra izay efa natsangan'ny hafa teo. Ary izay approche amin'ny fomba fitoriana filazantsara izay tokony ianarantsika mpitory filazantsara rehetra izay, hoe raha misy olona izay efa niantsoana ny Kristy, izany hoe olona efa mino ireo dia eo amin'ny toerana eo izy Paoly tsy manovona eo intsony, sao dia andrava ilay efa natsangan'ny olona teo amin'ny toerana eo, satria ny fitoriana filazantsara dia fanorenana mihitsy. Ary raha miresaka an'izany fanorenana izany izy dia azo heverina hoe fanorenam-piangonana, izany hoe efa nisy fiangonana izay efa naorin'ny olona teo dia tsy eo intsony no mitory fa manjary misy conflit disadisa teraka eo raha ohatra ka eo ihany manorina. Heverina eo raha ohatra ka misy olona anankiray nanorina fiangonana teto, dia tonga dia eo afaka roa metatra eo anao dia hanorina fiangonana anankiray indray. Izany hoe tsy hampisy disadisa eo amin'ireo olona anankiroa ireo. Ohatrohatran'izay zany ilay zavatra tian'i Paoly atao hoe tsy manovona eo amin'izay efa nisy nanorina, fa mitandrina tsara rehefa mitory filazantsara. Be dia be ilay izy hatrao am-piangonantsika ao. Jerevany tena be dia be mihitsy ny olona izay mbola tsy niditra sampana, tsy niditra fikambana ao anatin'ny fiangonana. Dia ny mampalahelo dia izao ny olona sasany ilay olona efa ry anaty sampana ry indray ny jonony, reny indray ny alany ao dia ataony miditra ry, izany hoe alana ao amin'ilay fototra. Izay mahatonga amin'ny Paoly teny manao hoe izay efa naorin'ny sasany. Raha vao miresaka fanorenana dia misy fototra ao, olona efa mipetraka tsara, efa nisy fototra tatsy dia ongotanao amin'ilay sampanao indray dia iny indray nikitikitinao hoe andao akaty aminay, andao hifindra atao aminay, dia esorinao amin'ilay misy anazy izy zany. Dia lasa misy disadiso ao rehefa avao, satria tato izy dia niala dia nifindra anakato.
tena dia ao anatin'ny fiangonana dia hitantsika fa lasa misy disadisa ny zavatra toy izany ka rehefa hitady olona dia izao olona any amin'izay mbola tsy alina mihitsy ny alaina, olona zay mbola tsy niditra fikambanana mihitsy ny alaina fa mbola marobe ny olona tsy niditra fikambanana ao anatin'ny fiangonana fa aza manjono any anaty kovetany hafa. Dia tahaka izany koa raha mijerytsika ny fitoriana filazantsara teto Madagasikara tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha roapolo dia nisy misionera be dia be izay samy nitory samy nanezakezaka nitory nanangana fiangonana tamin'ny toerana samihafa teto Madagasikara dia nivory ny misionera tamin'izany fotoana izany ary dia nifanaraka tsara mihitsy hoe andao ary ho zaraina ka ny tapany atsimo amin'ny ilany ambanin'ny Madagasikara iny dia aleo ny loterianina no mandeha makany fa amin'ity tapany ambony ity dia aleo ny protestanta retsoreto no mandeha makany dia ny fampizarany zareo ohatran'izany mihitsy ny Madagasikara mba tsy hahatonga ilay fifanindrina satria lasa miteraka olana be io rehefa avy eo dia tena hitantsika fa zany mahatonga any amin'ny tapany ambany iny dia loterianina no tena matanjaka sady be dia be ihany fa amin'ny tapany ambony indray dia ohatran'izao sy ny ampovoantany dia misy fahasamihafana izy satria nisy fandaminana izay natao tao. Ny mampalahelo manko dia izao misy fiangonana sasany izay tsy ho tononoko eto ny anarany fa rehefa misy olona mangataka hoe mba hiasana satria misy asany devolina toy izany ao anatin'ilay olona ka tonga any amin'ny zareo dia izao foana ny tsy maintsy teneniny manao hoe tsy maintsy atao mpimano mpiandry ianao, antsonao hanovana mpiandro zao dia nidikan'izay zavatra izay dia hoe mifindra aty aminay manaova mpiandro ka rehefa manao mpiandry eo amin'ny mofo tsy tonga dia efa nidikan'izany ifindra ao amin'ilay fiangonana zany ianao nidikany tsy mety zany ry havana aza atao amintsika mpitory filazantsara ny olona ifindra eto dia ifindra eto dia ifindra eto fa lasa tsisy fototra intsony ny olona fa hoentintsika mifindra izy dia lasa tsisy fototra intsony izy dia rava ho azy izy ny hafarany rehefa manao tafika masiny itsika ka tonga amin'ny toerana anankiray dia izao ny fanontaniana hoe ianareo ve efa mivavaka raha efa mivavaka izy dia izao mandeha any amin'ny fiangonana izay efa misy anareo aza manaraka anay fa any amin'izay fiangonana miverena any amin'ny fiangonana izay efa misy anareo manompo an'i Jesosy any amin'izay fiangonana efa misy anareo zany ny fanao fa tsy hoe ay anina dia tonga avy aty aminay amin'izao ny fotoam-pivavahanay amin'izao misy fampam-pivavahana ataonay dia lasa misitona ny olona ianao hiala amin'izay efa niorenany taloha mety misy any trondro ao anaty koveta dia mipitika sendra tafaly izy azararotinao mihitsy iny izy mipitika iny dia tonga dia alaiko aingany ity ampidiriko aty anatin'ny kovetako satria nisy an'izao tao anatin'ilay fiangonana tao fa avereno any amin'ny koveta misy azy foana ihany ilay trondro satria nisy olona tao izay efa nisahirana nitory filazantsara tamin'iny olona iny ary izay ilay hoe trondro ao anaty koveta ary izany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra izany ny ambaran'ny Paoly dia tsy mety ilay izy ny radio amin'izao fotoana izao be dia be ny radio ara-pilazantsara izay tena mahafinaritra fa ny tsy mety ary tena mila fampitenenana izao hoe aza manjono anatin'ny koveta tsy mety ry havana ilay mitaona olona andeha hivavaka ho any aminao raha olona mbola tsy manana fiangonana mihitsy izy dia mety zay fa raha olona efa misy toerana hipetrahana izy dia aoka mihitsy tenentsika hoe mandehana ihany any aminareo mivavahany aminareo na dia nivavaka taminao indray mandeha araka nahita fahasoavana ianao tamin'ny fiarahana tamiko dia izao mandehana ihany any amin'izay efa niorenanao nanaovana batisanao nitezana ny finoanao fa ny tompo dia iray ihany ao anatin'ireo rehetra ireo ary izany mahatonga nyity pejy Marka 16:15 ity raha mijery ianao dia mahita hoe tsy mitaona nao hivavaka ao aty aminay izay tsy manindraindra anaram-piangonana ary na dia ny fiangonana izay misy ara hoe pastera aiza moa io be dia be nareo tsy mahafantatra zany satria tsy teneniko eto mihitsy zany ary tsy hitaona nareo mihitsy hoe ndao hivavaka any fa mampahery anareo fotsiny izany hoe raha efa manana fiangonana ianareo dia mampahery anareo mba hahatonga anareo olona mety sy ahavita tsara ny andraikitra sy ny asa samihafa any amin'izay toerana efa misy anareo tsiraray avy any ary izay ilay fitorina filazantsara tokony atao fa tsy hoe manao zavajavatra kely aty amin'ny tambazotra aty tsika dia sotomintsika daholo ilay olona izay efa manana ny fiangonana ihany andehaka aty amintsika dia inona moa zany fa tsy lasa clientélisme vela izy amin'izay fotoana izay lasa misy fifandroitanao ary izany mahatokany hoe raha misy toerana anankiray ka misy fiangonana eo dia tsara alavidavitra n'indray vao manangana satria lasa mety misy conflit eo amin'ireo olona isan-karazan'ireo avy eo raha ohatra ka eo akaiky eo ihany tsika no manangana tadiola fa nafana dia nivarotra aza eo amin'ny resaka concurrence fifananana dia misy lalàna eo resaka concurrence io fa tsy hoe anangana trano cinéma eto dia eto akaiky eto indray anao concurrence dia tonga dia 10 metatra eo dia anangana cinéma koa tsy mety zany fa misy lalàna na dia ny concurrence raha hoe tokony zao metatra miala amin'ity anankiray ity anao fa afaka manangana indray dia misy zavatra tahaka an'izany ka zany mihitsy ny fitoriana filazantsara mila fahendreny eo ry havana mila fahendreny eo ary
eo ny tena ahitana hoe ity olona ty ve tena mitady fotsiny zay ampahery ny olona sy ampatanjaka ny finoan'ny olona sy ahatonga ny olona iorona ao amin'i Jesosy Kristy sa mitady an'ilay olona ho any aminy izy. Rehefa tonga ny aminy manko avy eo ny olona dia zao lasa asa mibedehibe ny olona ny te mibetsaka ny volany te mibetsaka ny laza so zany ny tadiavin'ny olona sasany ka tsy mety zany. Ary mitandremintsika kristianina fa raha misy olona mitady hitondra anao hiala amin'izay efa fototra ny orenanao dia amin'izay fotoa izay manjono anao ao anaty koveta izy ary ty tenin'Andriamanitra amin'ny Korintianina voalohany Romana 5:20 andininy faharoapolo ty dia efa tsy miatra amin'izany kanefa dia Paoly mihitsy no milaza hoe tsy eo amin'izay efa niantsoana ny Kristy anefa ozy izy fandrao hanovona eo ambonin'izay efa naorin'ny sasany ao. Aza manovona eo ambonin'izay efa naorin'ny sasany fa moramora le izy satria tonga dia zavatra efa voavolavolaany tonga dia raisina fotsiny fa fetsifetseny zany ary kamo isahirana zany fa mandehana mbola betsaka ny sehatra mbola betsaka ny olona izay mbola tsy nahandre reny alaina. Raha ite hitady an'ireo olona efa voavolavolo ireo anao tsy ampaherezinao fotsiny ireo dia amporeninao fotsiny finoanao dia izay ny ataonao fa tsy mitona andreo mihitsy anao andeha hivavaka ho any aminao zany fa tsy mety zany. Tsy mety zany amin'ny fitorana filazantsara fa lasa mety misy disadisa dia zany mahatonga tsy mety miombona tsony rehefa avy eo le mpitory filazantsara satria ny tato ihany no sitomina nakato. Dia mahereza ry havana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.